Miarahaba toko lahy sy toko vavy ary arabaina antsika rehetrarehetra natratra izao taona vaovao 2024 izao ho mampirabetsoa avy aty amin'ny ekipany foibe famantarana toetrandro. Toy izao indray ho jerentsika indray manahoana vinavinan'ny taona amin'ny ankapobeny mandritra ny 3 volana ho avy. Ho jerentsika amin'ity dia ny volana janoary hatramin'ny volana martsa 2024. Amin'ny ankapobeny raha ny mpamaritra ny toetrandro izay fiafanan'ny ranomasimbe manodidina ny fehitany dia mbola mangatsiaka hatrany moarina amin'ny tokony ho izy izany tany amin'ny ranomasimbe pasifika ny volana desambra lasa teo. Fa saingy kosa mety raha ho vinavinaina izany dia ialefy izay atsika izay manomboka ity volana janoary ity. Izay ny momba ny ranomasimbe pasifika. Fa ny ranomasimbe indiana kosa dia mbola mitovy hatrany manodidididina noho ny tokony ho izy na ny amin'ny ilany atsinana sy ny ilany andrefana izay fihafanan'ny ranomasimbe izay. Nefa kosa ny aty amin'ny ilany atsimon'ny Madagasikara dia hitantsika izao menamena izao dia mafana kokoa no tokony ho izy izany fihafanan'ny ranomasimbe izany. Izay ny momba ny mpamaritra ny toetrandro amin'ny ankapobeny. Ho jerentsika amin'izay manahoana ny vinavina irotsakorana amin'ny ankapobeny mandritra ny 3 volana ho avy. Raha ho tsaivitsika kely dia ny volana janoary sy ny febroary ao anatin'izao fotoana izao ny ataontsika hoe ato fahavaratra izany hoe ny volana janoary sy ny febroary no misitraka orana betsaka indrindra Madagasikara amin'ny ankapobeny. Ary izany raha vinavina amin'ny 3 volana ho avy izao hitantsika izao dia mahazo misitraka izany orana izany saika maneran'i Madagasikara indrindra ny ilany avaratra sy ny ilany atsimon'ny nosy izay manodidina na anatiny kokoa no tokony izy. Saingy kosa ny aty amin'izao hitantsika izao ny aty amin'ny faritra Sofia sy Boeny dia betsaka no tokony ho izy izay tany irotsakorana izay. Fa ny aty amin'ny afovoantany kosa dia izao hitantsika izao ahitana koa ny faritra andrefana ny faritra Menabe sy ny ilany atsinana amin'nosy dia manodidina na ilatsaka kokoa no tokony ho izy izay tany irotsakorana izay mandritra ny 3 volana ho avy. Ny volana janoary ary ho jerentsika amin'izay. Ny volana janoary dia ho betsaka kokoa no tokony ho izy izay tany irotsakorana izay indrindra ny aty amin'ny faritra Diana, ny ilany avaratra Trisava, ny ilany andrefan'ny Sofia, Boeny ary Melaky. Ny ilany andrefan'ny Nosy, ny ilany andrefana ahitana ny andrefan'ny voatany Ray Manontolo sy ny tapany atsimon'ny Nosy dia manodidina na anatiny kokoa no tokony ho izy izay tany irotsakorana izay. Ny faritra sisa izay hitantsika eto ny ilany atsinan'ny voatany sy ny ilany atsinan'ny Ray Manontolo dia na ilatsaka kokoa no izy izay tany irotsakorana izay. Izay momba ny irotsakorana ho jerentsika hoe manahoana indray ary ny resaka maripana amin'ny ankapobeny mandritra ny 3 volana ho avy. Raha izao hitantsika izao dia ny faritra Ray Manontolon'i Madagasikara dia anatombo manodidina na hiakatra kokoa no tokony ho izy izay maripana izay. Izay ny momba ny 3 volana ho jerentsika ary ny volana janoary. Ny volana janoary kosa ny aty amin'ny faritra avaratry ny Nosy manomboka amin'ny faritra Diana, ny avaratry Sava, ny mianatsimo hatrany ary mahazo ny tapany avaratry Alaotra Mangoro sy Analamanga dia angatsiaka kokoa ny tokony ho izy izay maripana izay. Ny ilany ny avoatany ahitana ny Bongolava, Analamanga, Vakinakaratra ary Itasy, ahitana koa ny faritry Melaka ary ny ilany avaratra Atsinanana sy Atsinan'ny Nosy dia manodidina na idina kokoa no tokony izy izay maripana izay. Ny faritra sisa kosa ny tapany atsimon'ny Nosy rehetrarehetra dia mifanaraka na hiakatra kokoa no tokony ho izy izay tany maripana izay. Izay ny momba ny maripana. Ho jerentsika amin'izay ary hoe manahoana ny vinavina momba ny rivo-doza eto Madagasikara amin'ity volana janoary ity. Raha izao sary hitantsika izao aloha ny voalohany hatramin'ny 15 janoary izany hoe ny tapany voalohan'ny janoary dia tsy ahina ny isian'ny rivo-doza eto Madagasikara. Raha ho jerentsika kosa ny manomboka ny 19 hatramin'ny faran'ny volana janoary dia mety hitoetra ireo fepetra amevana ny fiforonan'ny rivo-doza any amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika sy ny ranomasimbe Indiana ary ahina ny isian'ny rivo-doza mety hakasika
any reto faritra voafaritra izay hitantsika eto reto zany any amin'ny districtany Atsirana voalohany sy faharoa, ny any amin'ny districtany Sava ary ny districtany Analanjovy. Ny miloko mavo hitantsika eto kosa amin'reto faritra sisa reto dia isy izany fanahirana zany fa kely kosa izany fanahirana mety hakasika izany, izany hoe any amin'ny districtany Osbe, Ambanja. Ahitantsika koa ny Ambelobe, Besalamby, Maintirano, Morafembe, Atsalova, Ambatomainty, Belozorizorina, Morondava, Manja ary Morombe. Ka noho izany dia mbola ampirisiana trano isika anaraka tsy tapaka ireo atotam-baovao farany momba ny vinavinany momba ny toetrandro eto amin'ny foibe famantarana ny toetrandro. Izay tokolasy tokovavy no azo naroso anareo tamin'ity volana ity indray ary dia mandrapitafa mandrapiresaka veloma tompoko.